Tomplasy tovavy tafaraksika tao anatin'ny miaramonjy MBS Radio Mada toy ny mahazatra amin'izao andro vaovao izao. Alarobia 1 Desambra 2024 anterina ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy araba tsy misy anavahany io fa na ianao eto an-toerana na any an-dafindrika dia ananterana an'izay araba izay araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafalo hatrany ampitan'ny ranomasina. Arabaina ianareo ihany koa izay tonga fety tamin'ity anio ity ary hitondra soa sy fanambina zany mahaleova mahalasana tsodrany daholo zany ho antsika malagasy dia anatin'izany araba manokan'izany no hitondrana aminao koa zany andreo mangataka kokoa manokana be dia be indrindrandrindra amin'izao faran'ny taona izao. Sika moa amin'ny fandarana fiainam-pirenena tahaka antony tsy dia hoe valapatra loatra amin'izany fa eny tsefatsefaneny dia ambara ihany ny hoe fangatahana fiarabana manokana misy dikan'izay midika ho fifamatorana ihany koa izany rehetrarehetra izany ka dia arabaina manokana zany ianareo any amin'ny faritra atsimo andrefa ny Madagasikara iny Toliara sy ny rehetrarehetra iny mifantoka any aminareo zao ny sain'ny olona satria misy foyer de tension manahirana any Toliara any tao anatin'ny andro vitsivitsy zay dia hoy ny olona hoe inona indray zany dia arabaina ianareo zany ninninona zavatra mitranga ho an'ny any ampitan'ny ranomasina any arabaina manokana ihany koa satria rehefa farapara ny taona ohatr'izao rehefa krismasy rehefa mifarana ny taona hiditra ny taona vaovao dia manembonembona ny havana mantsakaiza any an-dafindrika any iny aty Tandrazana ianareo ihany koa any an-dafindrika any dia manembonembona ny havana mantsakaiza aty Tandrazana zany ny aty manembona ny any manembona ny aty zay moa no malagasy atsika fa ny dikany dia hoe iray ihany isika mianakavy. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mandeha ity andro alarobia tahaka an'izao somary miova kely fotsiny ny mpandray anjara na ny mpisehatra. Io aloha ny namana fanira safy manantany efa forma tsara izy raha nandalo tsy fahasalamana tao anatin'ny herinandro mahery teo dia rehefa alarobia ohatran'izao dia hoe misy ny mpisehatra dia eo ihany koa ny alakamisy fa an'io zany tonga dia efa hiakatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny tiko Madagasikara tao amin'ny distrika any Ambohidratrimo ny député Mamy Rabendrina sady misahana ihany koa izy ny secrétaire général ny atoko tim no questeur fahatelo eo anivon'ny teny meram-pirenena anivon'ny Pro Maharitra izany dia hitondra fanazavana eo izy amin'ny lafikevitra izay efa nomanina sy ho adiadiana sy ho azavaina mazava loatra. Ny député Fetra ihany koa izay voafidy tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy raha toka tsy misy ny hoe fiovana farany dia tokony hiakatra eo ihany koa zany izy rehefa tahaka izao izany dia ho hitantsika eo moa zany ny fandaminana maro samihafa araka ny filazana ao ambadika ao ihany. Fa ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mandeha hatrany, mandeha makaiza moa izy ity ary izay mihitsy ny fanontaniana apetrako amin'ny maro. Rehefa mifarana tahaka an'izao ny taona, rehefa hifaraparana toy izao, raha ny tena izy dia tokony ho milamin-tsaina ny rehetra. Raha ny tena izy tokony efa mijery ny banjinana ny taona vaovao ny rehetra manao ny tombana tamin'izay vita nandritra ny taona. Inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny vary mangatsiaka, inona ny zavatra tokony tanterahana nefa tsy notanterahana. Manahoana ny fiantraikan'izay ary tsy ho jerena fotsiny ilay izy fa raha hoe misy ny zavatra tsy vita, misy ny zavatra tsy totosa dia jerena ny antony, inona ny tsy navitan'io, inona ny antony mahatonga n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Nefa tsara moa zany nefa hoe nety dia hoe nety iny dia hoe tohizana atao izay hanatsarana azy misimisy kokoa fa atao amin'ilay hoe zavatra tsy vita mihitsy, akamoana ve, tsy fahaizana ve, fikorotanana ve, avaizany korotana, avaizany tsy nahatotosana n'ilay asa. Nisy nefa ny fampanantenana izatsokajiny izay tadidiny rehetra. Zay ilay izy. Nisy ny fampanantenana izay tadidiny rehetra, anao an'izao, ny tanora karakaraina, ny tontolon'ny fahasalamana, ny toe-karena sy ny sisa, ny mpandraharaha tena ho kandrakaraina. Mpandraharaha malagasy io mpandraharaha tena malagasy fa tsy le mody le hoe
mitondra titre malagasy hoe nationalité nefa ny fomba mampanao ny fiainana ny kolotsaina tsy malagasy akory fa le malagasy tena malagasy no tia no tenenina amin'izany fanaovana jeritodika ary fanaovana tombana hibanjinana amin'ny taona vaovao zany hoe zavatra efa tokony lamindamina zany miara-tsaina ny rehetra tokony efa milamina amin'izao hoe farantaona izay inona nefa ny zavamisy amin'izao fotoana izao dia mifanohatra amin'izany raha ty amin'ny fiainam-bahoaka miaia manahoana inona ny zavatra hitranga anahoana ny 3 ny anio ara tena hoe mbola manahirana no miatrika azy ahoana no ahafahana mieritreritra n'izany taona 3 zany dia miaia foana mitahitaina foana le malagasy ao anatin'ny fiatrehana n'izany fiainana isan'andro zany de vokany inona no mitranga ohatran'le teo Analakely maly inona zavatra nitranga teo Analakely amin'izao hoe faraparan-taona zao zany de mitranga ireny zavatra ireny nandalo teo ny cortège nitondra ny président ny république de rehefa nandalo teo de misy siontsioka orakoraka sinsisa manaraby sy ohatran'izany de tonga de ozy ny olona hoe tena lasa tsy siasa mihitsy ane zany le filohana androm-panjakana voalohany eto amin'ny firenena izay tonga teo amin'ny toerana nivoaka tao anatin'ny fifidianana tsy hoe olona nitendrenana hoe olona hoe tonga tapaka teo fa hoe olona nivoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana nisy fifidianana izany na inona aloha ny inona zany resaka momba an'izay de hoe nisy fifidianana zany de izy no filoham-pirenena eo zany fa omaly de gaga ny rehetra hoe inona ary zany da misy orakoraka siontsioka tsy fakahitana teo amin'iny Analakely iny dia mpanao gazety moa zany nanao ny tatim-baovao dia aleo aloha tsika mbola tsy hiditra aloha amin'ny antsoina hoe commentaire zay mantsy mamaika atsika rehefa mizatra amin'ndraka hoe tonga de anao commentaire de tonga de hoe aneo hevitra sinsisa aleo aloha ho averintsika ho arahana kely amin'ny alalan'ny tatim-baovao nataon'ny mpanao gazety izay trangany seho teo Analakely izay de aveo toizantsika ny famakafakana hoe inona daholy ny ambaran'izany rehetrarehetra zany amin'izao faraparan'ny taona izao ndao ary orakoraka tsy fandrenesana miaro fanesona sy fahatezerana nataon'ireo olona tetsy Analakely raha nahita ny fandalovany Andry Rajoelina nyrifatra tsy sanjanona ny fiaran-tondra azy sy ny mpiambina raha tsy haivina dia tsy vao izao no miorakorany olona tahaka ireny i Andry Rajoelina anisan'izany ihany koa ity tranga tamin'ny fihibohana ity noterena tsy navelan'ny varotra ireo mpivarotra ary tsy nisy fepetra mifanaraka amin'izany mba nataony ny fitondrana ka izao ny vokany tenatra tsy fahafahambaraka raha ireny zavaniseho ireny indrindra raha mpitondra milaza azo mambahoaka ary manana maronisa kisary maneho amin'ny vantana fa tofoka aminy ireo olom-pirenena raha mpangona tokoa mantsy hatramin'ny taona 2024 nisy ny fanonganam-panjakana dia 7 taona izay no nitantanany any Madagasikara tarehimarika rehetra nefa dia mihiba avokoa ary dia miantraika amin'ny aty vilany isam-batan'olona izany zay zany le tato-baovao no entin'ny mpanao gazety momba an'iny hoe siontsioka orakoraka izay nalonona ny fandalovan'ny cortège présidentiel zany tetsy Analakely de misy ihany koa ny tamin'ny toerana hafa zany zay lalovany teo inona no mahatonga an'izany tongatonga ho azy ve zany sa ahoana ny zavatra tonga aloha dia hita avy hatrany amin'izao fiainana izao zany aloha ny akamarony malagasy izay efa lazainy ny tarehimarika eo amin'ny avoakan'ireo mpisehatra raisam-pirenena zany dia memafy ny fahantrana
izay miatra amin'ny malagasy. Etsy an-daniny anefa ny mpitondra fanjakana dia ohatran'ny tsy hoe ohatra ny fahitany rehetra zany tsy misy fironona mety ny fiainan'ry zareo amin'ny akapobeny zany mety le fiainana ary raha hoe mety dia misy ny fampanantenana zay nampanantenana n'ilay vahoaka malagasy. Atao ty jerena nefa mandeha ny taona ka efatra any amin'ny 2024 2024 dia misy ny fampanantenana, misy ny programa PEM, IEM, tsy tononona tolo zao vocabulaire rehetrarehetra zao. Dia eny ary dia nieniny olona dia nanantena ny olona nisy Covid ka nisy tondra-drano ka nisy cyclone ka zay no antony tsy navita ny ty. Jeren'le malagasy anefa ny fiainana any amin'ny firenen-kafa na ataontsika hoe amina firenena atao Afrika ihany to lasa ihany mandeha ny fampandrosoana samitratra ny Covid daholo anie zao tontolo zao hoe fa ny tsika iny no atao ifanilahany eo, ino no atao ifatrarany rihatra hoe io no natonga an'izany rehetrarehetra zany. Dia nanampindray ny avy any ivelany raha hoe raha hiatrika ny Covid ary le Madagasikara andao ampiana hatramin'izao any ny avy any ivelany mbola hoe manampy malagasy tonga ny vaksiny avy any amin'ny Amerikana, tonga ny vaksiny avy ary zavatra fandray no natao teto. Dia zao zany efa nisy fotoana teto tamin'ity taona ity no potehana le vaksiny satria misy fotoana reny tsy afaka hoe ioarana zany amin'ny lafin'ny teknika, amin'ny lafin'ny resaka medisina dia no potehana nefa ny olona ria mame amanetsy ny dozy raha ny nomen'ny Amerikanina fotsiny. Dia zany ve dia tsy mahamenatra ato nefa anao hoe ka le Covid tsinona natonga le toe-karena sy ny fiainam-bahoaka tsy ho tafavoaka. Ampiny ianao amin'ny ady amin'ny Covid ahafahan'le toe-karenao miakatra indray mahazo aina, ahafahan'le vahoaka anao miasa. Ny taux de vaccination eto amintsika toa tsy mihoatra ny 400 akory hatramin'izao. Tamin'ireny ara le izy tany amin'ny 200. Ny olona any an-dafy efa 200. Dia mbola nijerena foana ny fomba ny tenenina hoe ny rabirabiana le fanaovam-baksiny. Hoe reo mpanohatra eo no ataontsika vaksiny voalohany sy sisa mpanohatra indray ny enjehana. Ny président Marc Ravalomanana sy ny Lalao Ravalomanana nanao vaksiny dia nanaraka daholo ny olona ary niova mihitsy ny taux de vaccination tao aorianan'ny isa mivady zany nanao vaksiny tamin'iny, tamin'ny andeha voalohany, tamin'ny andeha faharoa tery amin'ny galaxie teny Andraharo. Fa ny eo anivon'ny hoe fitantanana ny raharaham-panjakana tsy hita zay hoe ahoana. Dia mifarana zany ny taona inona ny dikan'ireny kisiotsioko ireny? Ny dikan'ireny dia hoe diso fanantenana izahay. Zay ny dikan'ireny. Diso fanantenana izahay, tsy arakaraky ny nampanantenaina no zavatra mitranga. Ary amin'izao faraparan'ny taon'izao tompoko no tena ahitana ny fangiry firin'ny fahorin'ny malagasy. Nefa fotoana zay hoe tokony ilamina tsara, tokony hoe tena ifantohana tsara. Inona ny zavatra misy eo? Mihena ihany ny tsy finanankanina. Inona zany zao natao sakafo amin'ny farantaona ny krismasy fa lasa hoe fitenenana fotsiny sisa hoe mirary fety sambatra. Fa raha itsina zany fitenenana zany tompoko amin'izao fotoana izao dia fitenenana ohatran'ny mandatsa. Fa ny firariso aloha dia tsy maintsy atao le hevitra aloha ny jerena. Hoe mirary soa mirary fety sambatra ho antsika menakavy. Fa fety sambatra amin'ny loka angivy. Manao fety sambatra amin'ny tsy fisim-bola. Manao fety sambatra amin'ny fasairanana raha misy marary ao an-tokantrano, raha misy manana marary any amin'ny hopitaly. Zany mbola zavatra hafa ihany koa zany. Ka matoa zany misy ireny toe-javatra ireny tonga dia fandikana mahitsy fotsiny dia tsy arakaraky ny natenain'ilay malagasy no zavatra iainany amin'izao fotoana izao. Misy ny manao fampitahana tamin'ireny le hoe misy cortège présidentiel dia misy siotsika satria ny président Marc Ravalomanana koa mantsy tamin'ny fotoan'andro tamin'ny reny le fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ireny niainga hatrany Ivato ka hatratao Pasika. Dia nisy ny siotsika, dia nisy ny kitoratoraka ny fiara izay nitondra anazy.
fa tsy mitovy ny tamin'ireny fotoan'ireny olona efa voaomana satria hitantsika tsara fa nandeha reny krizy 7 reny tsy nandeha fotsiny tamin'izao fa nisy fiomanana be dehibe nisy ketrika tamin'ireny mantsy ningan'le teny hoe ketrika, nisy ketrika be dehibe fa voalama be zao sy ny sisa atao mihitsy izay hoe atonga ny Antananarivo ikorotana sy ny sisa dia le tanjona dia ity ny tanjona. Zay no zavatra nisy teto. Ka raha hoe nisy zany ny tamin'izany ny hoe kisiotsika sy ny sisa mandalo ny cortège présidentiel tsy mitovy amin'ny tamin'ity. Ity tena le olona izay efa tena maharary dia maneho izy zany ny vetsovetsom-pony sy ny tsy fahafaliany ao anatin'ny reny. Raha tena olona tena mandinika tsara ny fiainam-pirenena sy ny hoe fiainam-piarahamonina amin'ny tsangan-javatra tahaka an'ireny dia tsy tokony hanamaivana mihitsy hoe ohatra zany mety hoe tsisy dikan'izany tsy atao mampikirapaka zany fa zavatra hita teo hoe tonga ny cortège présidentiel dia ndrifatra tonga dia nramala ozy ry zalahy zay nahita an'le izy moa tonga dia nandeha mafy be. Fa ahoana ny tokony hoe endri-javatra miseho zany raha hoe fandraisana andraikitra ohatra na hoe feritreretana avy hatrany raha vao tonga dia misy ny toe-javatra tahaka an'ireny. Afaka tonga anie dia ohatra hoe asa tonga dia mijanona ny cortège dia tonga dia mivoaka ny présidenty république ohatran'izay dia tonga dia miresaka inona ny problème anareo, inona no azo atao, inona no azo amahantsika ny olana. Zay le izy afaka natao zany raha hoe fa inona tsy mahafaly anareo. Dia eo zany mbola hita ihany, tsy hoe hita ihany fa tena hita ilay elanelana eo amin'ilay vahoaka sahirana sy ny aty amin'ny fitondrana aty. Tena hita ilay elanelana. Raha ohatra ny eto Antananarivo zao dia hita be mihitsy n'izay hoe elanelan'izay. Ny any amin'ny faritra iva rehetrarehetra any dia miaina ny rano miangona, miaina ny zordira, ny any amin'ny toerana maro dia samy hoe miatrika zany samy miatrika ny any amin'ny isam-pokotany, ny any amin'ny tanàna rehetrarehetra samy miatrika n'ilay problema. Fa ny mpitondra ambony zany dia anisy any amin'ny toerana misy azy any dia manome toromarika ataovy izao ty nefa ilay tena hoe fionana mivantana amin'ny vahoaka iny no tena ilaina. Raha ohatra raha hoe tsy miona mivantana amin'ny vahoaka ary afaka ataony ny miantso ny mpanao gazety dia miresaka eo manontany ny mpanao gazety satria ny mpanao gazety tsy inona mandenderaka ny tanàna rehetrarehetra ity mifampikasokasoka amin'ny karazan'olona isan-karazany dia azo atao tsara mihitsy zany. Zao ny filoham-pirenena avy nivory tany États-Unis tany tena tsy misy hoe fionana tamin'ny mpanao gazety fa dia any fotsiny. Ny raharaham-pirenenany tsy vitana communiqué de presse tena hafa mihitsy ny lanjan'izany hoe olombelona samy olombelona no mifampiresaka tompoko indrindrandrindra ny hoe raharaham-pirenena. Hatramin'izay filoha mifandimby teo rehefa avy any ivelany dia manao conférence de presse, tsy hoe point de presse tsy hoe communiqué de presse ny zaraina fa conférence de presse, fanontaniana tsy voaomana, fanontaniana tsy hoe fa nalefa melo fa eo vao manontany. Tamin'ny fotoanandro ny tantanan'ny président Ratsiraka eo daholo ny mpanao gazety rehetra na avy amin'ny inona io na avy amin'ny inona na station inona tao amin'le ina moa ny anaran'le efitra iny salon d'honneur tamin'izany zao moa le hivato efa mitatra be tamin'izany dia tonga dia mametraka fanontaniana daholo akoatra n'ilay hoe votoatin'ny dia izay nale tany ivelany tany na asa fivorian'ny tany Afrika io na fivoriana tany amin'ny Nations Unies io na asa fivoriana momba n'inona io na visite d'état io tany ivelany tany dia manao tatitra eo manoloana ny mpanao gazety ny dikany hoe manoloana ny mpanao gazety tompoko dia manoloana ny vahoaka malagasy ny dikan'izany
de miteny io fa amin'ireny fotoan'ireny ihany koa no anontaniny ny mpanao gazety ny raharaha mafana eto an-toerana satria tsy isanandro ianao no azo an'izany hoe filoham-pirenena zany fa iny zany no manareo ary tsy maintsy misy fanontaniana mipetraka eo ka raha mitsika miteny zao zany a be de be ny fanontaniana mila valy ny tompoko eto amin'ity firenena ity be de be tena tsy feno tena tsy ampy ny pejy raha ohatra hoe soratana hoe ty ary mpanao gazety be de be de manana fanontaniana maro miainga avy any amin'ny fijerena ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka manahoana ny fifidianana manahoana ny tsy fisarahan'ny fahefana eto amin'ny firenena manahoana ny resaka vidim-piainana manahoana ny resaka banque centrale manahoana ny resaka autoroute manahoana ny lantsabola manahoana ny fifandraisana amin'ny amerikanina manahoana ny resaka CENI manahoana ny resaka HCC manahoana ny resaka fandriampahalemana eto amin'ny firenena zany mila valiny daholo amin'izao fotoana zao manahoana ny zordira ny Tananarivo manahoana ny momba ny hoe fiainan'ny capitale de Madagasikara ny Tananarivo rehefa renivohatra izy raha mandalo fahasiaranana maninona ny tojereny le fanjakana fohy be fotsiny zany rehetrarehetra zany fanontaniana mipetraka daholo maninona ny prime ministre no tsy miteny mihitsy voafehan'ny any amin'ny présidencean'ny républicaine ve ny manodidina rehetrarehetra ao inona ny tenaza zany hoe mpanolontsaina any amin'ny fiadinan'ny repoblika so de manipy hoditra akondro manahoana ny momba an'izany hoe betsaka hono ny mpasipasoka fotsiny manahoana hoe fantatry ny filoham-pirenena daholo ve ny zavatra miseho eto amin'ny firenena eto ny zavatra ataony manodidina azy asa raha efa firy zay maromaro le fanontaniana mipetraka manoloana ny fiainam-pirenena manahoana ny fisarahan'ny fahefana eto amin'ity firenena ity ahoana ny fandraisan'ny filoham-pirenena nyreny fitenenana ataony ao amin'ny sadek reny ataony eo anivon'ny vondrona afrikana reny milaza hoe fifidianana madio sy mangarahara no mety indrindra fa mialohan'ny fifidianana aloha tena mety ny amin'ny isin'ny fampiresahana manahoana ny hevitra amin'ny filoham-pirenena momba an'izany be de be zany nga vitana communiqué de presse de olona mifampiresaka mihitsy no tena ilaina ao anatin'izay ary tsy feperana ary tsy tapatapahana ny fanontanian'ny mpanao gazety ny antany États-Unis tany eny goavana be ny hoe le fionan'ny Afrika sy États-Unis de mianona fotsiny zany le vahoaka malagasy amin'inona amin'ny zay hoe tato vaovao amin'ny pampalala vaovao maneran-tany momba an'iny zay fotsiny fa aiza zany tena hoe fahafahan'ilay eto Madagasikara mahafantatra ny tena zavatra anseho zany ary be de be ny zavatra manitikitika mananjo afantatra an'izany malagasy ary io malagasy tsy mahafantatra ny akamarony ny zavatra mitranga eto amin'ny fireneny io no anisany ihany koa miteraka alahelo sy mahatonga azy hiady-saina satria rehefa be de be mifanontaniana mipetraka dikan'izay maro ny zavatra manjavozavo ary rehefa maro ny zavatra manjavozavo mitarika any amin'ny tsy farisihana amin'ny asa atao zay miteraka fiahiahina izay sode foana de inona ny toe-karem-pirenena azo aina amin'izany le malagasy le vahoakanao tsy mahita ininina tsy mahita rirany mihitsy fa de ny hitany aloha zany zao de hoe ny mpitondra mety ny fiainany zay ny dikan'ireny siotsika teny Analakely reny ny mpitondra mety ny fiainany ny fiara andehanan'ny filoham-pirenena tena raitra be anisan'le tena lafo indrindra ho an'izay mahay ny tontolony ny fiarakodia iny zany no hita iny aloha hita teo tsisy hoe miforonony zany fa ny arahana hita teo raha iny teo Analakely iny ny vahoaka ato nefa minapako sahirana tena tsy tatsony zay atao
Ary misy fako maloto be tao Nosy-Patrana. Ary ny atỳ Nosy-Patrana moa zany de fako maloto be. Firy andro sisa de ho tonga ny aniverserany zanak'Andriamanitra fa raisina Antananarivo amin'ny Zordira. Ny zanak'Andriamanitra izay atonga monja ny zanak'olombelona raisina mialala ny Zordira. Zay le izy zay. Zany zavatra tsy hoe lalina be zavatra tena tsotra kely zany. Ianao ne raha andray vahiny diodiovina daholo ahoana toko ty zao tamin'ireny fahatongavan'ny Papa François reny. Diodiovina daholo sy ny sisa. Nasorona daholo ty 4 ity de nafindra toerana de aizavy ny trajet andanan'ny Papa miainga avy any Ivato de makaiza. Ny diodiovina daholo le lalana ale iny. Zany ve tsy fetsarambelatsy. Fa raha tokony hoe zany tsy hoe amin'ny fandalovan'ny Papa ihany no tokony adio le tanàna. Hainareo manadio ny tanàna rehefa ho tonga eto ny Papa François. Fronona daholo zay zavatra azo atao rehetrarehetra, ny moyen rehetrarehetra anadiovana ny tanàna natao mipetrapetraka daholo. Ny atao hoe kipitsopitso isan-karazany, fandaminana isan-karazany. Dikan'izany zany tokony mijanona eto foana Papa François zany. Izy moa zany zao tratrany tsy fahasalamana maherihery ihany dia mirary fahasalamana ho azy isika. Tsy hoe ny katolika ihany fa ray aman-dreny ombonana iny Papa François dia mirary fahasalamana ho azy isika rehetra zany satria ray aman-dreny iombonana zao tontolo zao izany lehibehan'ny Eglise katolika romanina maneran-tany izany tratrany tsy fahasalamana izy ho isika de mivavaka ho azy sika zany. Ka le izy tsy vitany hoe zavatra kitematemaka fotsiny kimaimaika fotsiny. Amin'ny fotoana anankiray ianao mahavita manadio ny tanàna satria andray ny vahiny tena hoe manakaja manany mampiavaka azy avy any ivelany eto amin'ny firenena. Vitanao ny mamorona ny tsy misy. Fa rehefa hoe ny zanak'Andriamanitra zany no ankalazaina ny aniverserany dia mbola feno Zordira Tananarivo de nisy ny teny tany hoany ka efa mba miezaka kosa miezakaiza. Misy le fanalana hita ihany reny camion be reny fa tsy mahofoka firy. Misy efa olana efa niotrika zany tao. Tsy arakaraka ilay fampanantenana tamin'ny voalohany. Ny aretina ho tsy miandry zany io. Fa tonga foana ny aretina rehefa misy Zordira eo zany. Fa le fiainan'ilay mpitatana ny firenena etsy hitan'ny olona hoe mety be, milamina be. Ty ohatra anankiray ty. Zao mantsy. Misy zavatra tsy hitanareo zany, tsy hitan'ny sarababem-bahoaka fa hitan'ny mpanao gazety. Hitanay mpanao gazety satria ny mpanao gazety manao fanadihadiana etseroa. Maromaro ny toeram-pisakafoanana eto Antananarivo. Maromaro. Fa io koa moa zany arakaraky ny enti-manana sy arakaraky ny sokajy ihany keo. Zay aloha zany tsisy ady hevitra zany. Fa misy ny tena hoe avo leta be zany dia raha ohatra ara moa zany ianao hoe miditra any de fa ataovy aloha ny kajy aloha fa ny atao hoe euro vola vahiny zany mibazy. Ka raha vao avadika eo vola malagasy iny de maneno be satria le vola malagasy maivana raha oharina amin'le vola vahiny zany. Ohatra fotsiny zany zao ohatra ny ivelany hoe ray euro, 1 euro ohatra ny sarandalana métro ohatra zany de raha vao avadika eo amin'ny vola malagasy iny zany efa manafosafo ny 5,000 latsaka kely nisy fotoana de hoe de efa andeha atao 4,000 mahery 4,000 mahery ariary ve no frais de hitanao amin'izany zany le elanelana be. Fa amin'ny toeram-pisakafoanana maro eto Antananarivo de misy ny avoleta de misy ny olona moa zany zay manana amin'ny maizy azy manam-bola misy mpitondra fanjakana ihany keo mba misakafo fa rehefa jerevinao zany manana toerana ambony jerevanao ny facture 1 million ariary sakafo atoandro ho an'ny olona 3 5 millions FMG zany 1 million ariary 5 millions FMG zay no facture sakafon'olona 3 ny atoandro fotsiny ndray miserana. Enjany zany de misy manontany ahoana koa nafantarinareo an'izany atritsika io ne zavatra betsaka mifanerasera sy ny sisa de zany ny zavatra misy tsy foronina zany
de mandeha zany le saina hoe raha izay 1 million ariary zay na 5 millions de francs zay sakafon'olona telo tamina toeram-pisakafoanana anankiray toerana mpisakafoanana avoleta no nampisakafoanana 4 ami tsy haiko hoe 4 ami efa firy no mba afaka mihinana sy mba misakafo tamin'izay le hoe 1 million d'ariary izay na 5 millions de francs tonga de zay no apetraky ny olona hoe raha mba zao fa zao mipetraka fotsiny aloha zany sento-sento-po zay fa ny manana ihany ny tsy manana mety tsy manana ary mety tsy manana de maty ny manana amin'ny atonotony lasa mety tsy manana fa ny manana ihany zany no eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy fantatrao tsony zany zay ho avin'ity firenen'ity raha ny zava-misy crise institutionnelle problema any amin'ny nivon'ny commune zao de mbola misy commune tompoky tsy manana be ny tanàna voafidy de ahoana ozy ny ACC amin'izany hatram'izao mbola tsy navita zany ity firenena malagasy ity tsy navita nanao fifidianana chef de région nefa zany lazay ny lalam-panorenana fa gouverneur anao tonga avany de ahoana ozy ny ACC reny ny fitsipaham-pitsikisana de nisy ny teny hoe nitsefitra de misy miteny hoe mbola tsy mitsefitra io mbola tsy fantatra io de zany ao amin'ny sain'ny malagasy amin'izao fotoana zao de ny ACCDDUD noho jereniny rehetrarehetra hoe tena hoe tena any ray aloha no ifikirana hoe ahoana ny fandehan'io any aloha zany mba hahafahana miresaka de any no manontany ny ACC inona zany no fihetsiky ny ACC avao mitonga eo a 324 io inona no ambaran'ny ACC manoloana izao savoritaka izao izy ity ne tsy vitany hoe mangingina fotsiny nefa ny androm-panjakana teo anivon'ny ACC voninkaniny teo anivon'ny vondrona Europiana tonga de namaly hoe inona moa no ahoana moa ny androm-panjakana eto Madagasikara no kiakiany ny vondrona Europiana ohatra tonga de mitsara fotsiny nefa tsy mbola fifidianana mbola tsy hany de ahoana no mitsaratsara anay ay zany ny eo ny fitsarana momba lalam-panorenana miteny ihany rehefa ny avany velany no teny zany manao fanakianana sy ny sisa fa ny eto amin'ny piraitandrazana ahoana rendry gasy leo reny efa nitabataba ihany koa de fa narahantsika teto de hoe namaly moa zany ny ACC efa hita itsika iny toy hoe mandany makany amin'ny assemblée sy ny sisa tao moa zany de fa reny zavatra nitranga ireny de misafotofoto ohatran'izany lay toe-draram-pirenena ny ministra ny fiarovam-pirenena zao ny teny mazava ny amin'ny hoe miaro ny safidim-bahoaka satria mantsy ho avy zany zao ny fifidianana de ny azo koa nataony tonga aloha na ny eo hevitra izy hoe miaro ny safidim-bahoaka ny folo alin-dahy marina zany zay mihitsy ny tena izy ary zay mihitsy no amin'ny tany demokratika raha mbola miteny hoe manaraka ny demokrasia ny folo alin-dahy de miaro ny safidim-bahoaka saingy zao tokony misy toy an'iny miaro ny safidim-bahoaka ny folo alin-dahy de raha ny hoe suite logika de ny hoe fa tsy miaro ny tsy safidim-bahoaka tsy miaro ny tsy safidim-bahoaka ny folo alin-dahy aty amin'ny resaka le anankiray mantsy ohatran'ny mampazavazava azy kokoa ny folo alin-dahy de miaro ny safidim-bahoaka mazava iny ary marina zany fa ny tokony toyany amin'izay logika hoy ny matematika de hoe tokony zao zany ny toyany hoe tsy miaro ny tsy safidim-bahoaka ny folo alin-dahy asa raha azontsika tsara le izy tsy miaro ny tsy safidim-bahoaka ny folo alin-dahy tovidika amin'ny anankiray ihany ane zany hoe miaro ny safidim-bahoaka ny safidim-bahoaka tena safidim-bahoaka zany no arovan'ny folo alin-dahy araka ny tenin'ny ministra ny fiarova-pirenena marina mihitsy zany amin'ny mahatany demokratika amin'ny Madagasikara fa raha ohatra hoe terena fotsiny hoe io no safidim-bahoaka nefa nisy doublon nefa misy halatra osoka karapanondro nefa lisy mpifidianana mandeha amin'ny tsy falehany nefa talohan'ny fifidianana nisy kitsindritsindry sy raha matahora
tany rehetrarehetra tany nefa tamin'ny fifidianana nisy talohan'ny fifidianana talohan'ny fandatsaham-bato nisy fifidianan'olona tamin'ny alalan'ny t-shirt tamin'ny alalan'ny lambahoany tamin'ny alalan'ny kaskety tamin'ny alalan'ny fizaraham-bola tamin'ny alalan'ny family viliana amin'ny alalan'ny spectacle isan-karazany tamin'ny alalan'ny fizarana vary tamin'ny alalan'ny fizarana menaka kely tsy de mahavita taona tamin'ny fizarana savony siramamy rehefa mety hoe ppn mivoaka daoly ty siramamy savony tsy fahita nandritry ny taonty rehefa tonga ny akaiky ny fifidianan'olona ny dikan'izay vita iny fafankoan'le malagasy de mbola tsy tonga saina ihany ve manoloana an'izany toezavy zany ary zany tsy misy fironona de andeha am'izay le fifidianana de aty amin'ny fanomanana aty misy problema de andeha ho forsena zany izy io de ho forsena de hoe io ny safidim-bahoaka afaka miteny ve isika manoloana an'izany hoe tena safidim-bahoaka io mety hoe amin'ny hoe didim-pitsarana voaka eo de hoe io no izy io zany hoe legal varany hoe any anatin'ny sain'ny olona nahita sy ny aina ny tany apotiny de hafahafa ny fipetraky ny raharaha zany manoloana an'izay ka ho avy ty ny farantaona ho avy ny taona vaovao de zao zany le fanontaniana anahoana ny 13 raha toa ka aty amin'ny atao hoe 10 andro mialohan'ny fiafaran'ny taona de izao no zava-misy misy crise institutionnel miady an-trano ny ao amina androm-panjakana ny cortezin'ny président ny republika sy atsahan'ny olona teo analakely ny tsy mihinan-kanina ihany de raha ho avy koa zao ny cyclone de ahoana de andadilady indray angataka indray nefa efa fantatra isan-taona io de iteny indray rehefa ratsy ny vokatra hoe ka ny cyclone tompoko misy foana ary fotoana an'izao tsy hoe maniry hoe anyntsika hoe maniry ratsy fa fotoana an'izao zany ny lalàna ny toetrandro eto amintsika zany ka de eo zany aloha zany sika fampahery aloha tsy maintsy atao ny fampahery ninina zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity tokony tena hoe milamitsaina zany zao malagasy fa mifanohatra am'izay no misy ankehitriny miarabany namana faniry razafy manatany eto amin'ny fandarana efa salamatsara ianao io ndao ay mbola mamerina hery ihany izany rehefa isaorana le namana ny antso rehefa nareo hoe tsy salama sika de tondra kely vitamine calcium de zava-dehibe zany de raisina mpifaliana tompoko de miarabandrina miaraba ny mbola sy faly ao ambadika ao zay teknisiana miaraka amintsika ny namana ao amin'ny radio mada de ny mpanaraka rehetra ny mpitan-dranomasina rehetra any ny mpanaraka atsika eto antoerana de singaniko manokana am'izany reo namana any talata amin'ny volonondro satria maheno atsika ry zareo nisy ny fidinana teny fotony maly nijery an'lay fanamboaran-dalana lalambe mikodana satria nanatanteraka fivoriana reo fokon'olona miaraka amin'ireo solotena ny asa vavety rena de nidana teny isika zany mitondra sary samy hafa eo fa ny vaovao lehibe moa zany hitatsika no maly zay miparitaka tamin'ny tambajotra sosialy efa nalefandrena teo ihany de nahazo cadeau de Noël imam-bahoaka cadeau de Noël zay nomeny vahoaka an'Antananarivo azy ary mba hatsapany amin'ny hoe ohatran'izany io vahoaka io rehefa tena leo tezitra ary mifo amin'ny torimasina tany Washington manko ny filohan'ny republika de nieritreritra fa hoe malalaka tsara ny faneho-kevitra eto Madagasikara de iny ny zavatra ny tadiavinao iny Andriamatofiloha malalaka tsara ny faneho-kevitra de ny resaka taminao mivatana mihitsy ny vahoaka de ny sitsioan'ny vahoaka ianao leo ny olona amin'ny hoe mandehana any sy ny amin'ny hoe zay tsy mila tsony de mesazy mazava be zany tsy zay namorona fa mesazy mazava be mihitsy ireny teny ampivoatanana ireny tamin'ny 7 amby 2 arivo tsaroantsika tsara rina
de nanomanany zareo trangan-javatra ohatran'zany Filomary Karavalomanana de re mo fomba fiasan'le fitondram-panjakana zany hoe atramin'izy vao nanonga-panjakana ary izy mahazo fanjakana am'izao fotoan'izao de ina zatra ataony dia manakarama olona de nataony fanakaramana olona hatrany vato sy zay tamy lalana nale am Filomary Karavalomanana indrindra teny Anosy teny ny Siotsika nandrabiraby tam'zany hoe zay aks de nitoraka mihitsiny hoe zay aks andehanany Filomary Karavalomanana de aseho azy hoe tsy tianay ianareo mba ilegitimena nylay fanongana-panjakana nataony Rajoelina Andry tamy fotoanandro satria le fanongana-panjakana de nientina Desambra ohatran'izao tetsy amy kianjan'ny Tafon'ny Mahamasina de aveo ny bataina naketsy Ambojatovo ny début janvier 2009 fa décembre 2008 no natao ny fikonokononana sy fanomanana an'zany fanongana-panjakana zany de mba ilegitimena n'le fihetsika dia rehefa tonga teto an-tanindrazana amin'ny Filomary Karavalomanana zay namita hiraka tany ivelan'ny tany dia na hitsika lay vahoaka zany fa ity mampiavaka azy vahoaka ny Karamaina tam'zany amina aksa nandehanany Filomary Karavalomanana fa ity de vahoaka tena hoe nijoro ampasahina vahoaka tena hoe nanao organisation spontanée teny amy toerana misy azy teny amy voatanana vahoaka te hivalitra vahoaka leo tsy manambola tsy manakoanina isan'andro rina amresaka an'izay foana ianao eto ary misy manao remarque hoe tena misaotra andrina ny amin'ny fampatsahiva ny isan'andro san'andro ny amin'ny fahorian'ny vahoaka malagasy fa tena fety fara-mangidy ity fety ity ny tena tadiavintsika manko zany de zao hoe ahoana no atsapany reto olona anaty fanjakana exécutif reto sy reto miara misolelaka amin'ny filoham-pirenena sy reto mpiara-miasa amreto mba hiaina ohatra ny vahoaka malagasy fahadirina nova tsy manakany koanina ka mba ho tsapany zareo tsy mihinana vorontsiloza tsy mihinana gisa tsy mihinana drakidraky tsy mihinana akoho tsy mihinana poulet de chair tsy mihinana trondro tsy mividy menaka cacheté tsy mihinana hoe sakafo misy entrée na charcuterie tsy mihinana dessert ary tsy mihinana dessert fa miaina ohatra ny vahoaka rehetrarehetra ravomanga no mba misy fa manendinendy kely amin'ny menaka atsasaky ny fefany miaraka amin'ny tongolo gasy de mba manimanitra de mba hoe tonga amin'ny herany nanahary ny noelinairo zareo ravomanga sy patsa de ny sosina kely tamy tongolo lay de manimanitra manetoeto anoany amy 100 metatra maila am'le toerana de misy sakafo azay de ianareo te hilipalipa be andrasantsika moa ny fizarana kilalao indrindrandrindra ny any amy présidence sy ny sisany any mbola hitondra an'le paky be amy taxi ve mivoaka ao amy lapa nefa misy vahoaka tsy mihinan-kanina eo akaikinare eo akaikin'le chancellerie midina iny amy totohatra iny aty ambadika isoraka aty midina kely eo amy totobatina tanina renina tsy lavitra eo maketo akaiky ny BOA midina sy moramora mahazo anambatomena iny zany manodidina ny lapa de aza ampiasonina amreto jirojiro kely reto mivoaka malagasy fa mahay misaina izy tsy hoe rehefa mandefa jiro eo milapana Ambotsiroatra de mihinan-kanina izy zay tsy hoe rehefa mandefa jiro mitoredrehetrinareo de mahafaka ny fahasaranana ao anatin'ny 24 25 26 27 28 29 30 31 1er janvier zany resantsika zany tsy mahafaka an'izany fa iny aloha zany nahazo cadeau de Noël mambahoaka ka ianao milaza fa misy liberté d'expression de nasehoan'ny olona lizy de rehefa tsy faly de alefasin'ray ny polisy ny présidence ny ao anatin'ny miaramila sy ny sisa samy hafa ireo hikarika an'le hoe izandray le siotsika tena analakely sy teny sorano de karonjray hoe panneau politique izandray ny tao ambadika ireo satria tsy zakanao zany de mamorona dossier ndray fa naturel reny miainga ohatran'ireny ny tsy fankatoavany vahoaka anareo de io moa zany tsy te hiteny an'le teny foana rina fa teneniko ihany le izy ny verina no tsy misy fa ny tody no atao ataoko mifamadika kely fotsiny le izy rina fa fantatry le olona ny tiako tenenina am'izany hoe ianareo nanonga-panjakana io de aza matahotra am'izany tatazo zay zavatra mety hitranga
ianareo nandrokondroko vaoka tamin'ny fotoanandro aza mianatra amin'izany tatazo mety hitranga satria vokatry ny nataonareo ihany io ka mazava ny tenin'ny baiboliko zay mamafy rivotra mijinja rivotra zay mamafy tadio mijinja tadio omeo an Sezara zay anjaran'ny Sezara Kaisara ny titsika tenenina amin'izany na hoe karma na inona tsy haiko zay fomba filaza azy fa zany rehetrarehetra zany manodidina zany le adevitra amin'izao fotoana izao ka raiso ny cadeau de Noël fa za mahatsapariana mahita tamin'ny confinement efa naseho an'ny vahoaka teny mahazo akadra mamiteny sy manandrariny teny ny tsy fakatoavana an'le filoham-pirenena ary teny amin'ny lalana rehetrarehetra tany de efa naseho an'le akibe mitsimbadika tsy fakatoavana an'le filoham-pirenena de miseho amin'ny andro maro io amin'izao fotoana izao de tsy ho tonga saina amin'izany ve ianao monsieur le président de mbola tsy cédé foana ve ianao de mbola iziriziry amin'ny hevitra ao ve ianao hoe milay ianao tiany olona ianao de mbola ampiasony reto olona kely manodidididina anao fompolo entinao mijery tany any Amerika reto entinao mandeha any Maroc reto le hoe papapresaka aminao anaty avion iny hoe tiako mitondra andray ihany na fa mba mampiresadresaka amiko iny mba mitantara vaovao sasasala amin'izao de ampiasony reny olona reny ianao de faniny ianao nefa ny réalité hitanao sur terrain sy an'olona ianao tsy mipasy ny communication anareo raha zany zany nge le zava-misy amin'izao fotoana izao reny zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy mahafoana le alahelin'ny olona sy le fahasorenan'ny olona ny communication fopla ataonareo io de ohatran'izao ty sary avokatsika tony tany talata ny volonondro tao am-bola tany ianao ray volana lasy zay nandany volam-panjakana nanetsika ny solomam-bahoaka sy reto olona ao présidence reto ny bata olona avy aty Antananarivo ety nilazana fakatoaviny olona ny projet autoroute ataonareo tsy nomena fitenenina mihitsy aza ny olona tany am-bolo ny andry nareo tary amin'ny commune nanao fety be zarazara nisy 4 minitra nametraka an'le pose-pierre tary am-bolo inona koa moa ny zavatra amina fomba fiasa ohatran'izany rina mba mahagaga any ampovoan-dalana ve ny ametrahanao pose-pierre fa tsy any amin'ny fanombohan'ny lalana asa tokony ho any vato ve tokony any tsara sotra ve ny anombohan'io lalana autoroute io fa maninona ny any ampovoan-dalana any ambolo talata ny volonondro any no ataonao ny fitokanana an'le fanombohan'le lalana ohatry ny hafahafa be ny any zany rina tokony any amin'ny point de départ ny nanaovanao an'le izy ianao mandeha ary amin'ny atsasa amin'ny point de départ ary ohatry ny hafahafa be ny any de ohatran'izao ny sary atatsika faly ohatry misy retara kely izy faly fa tsy fantatro hoe inona mahatonga an'izay ohatran'izao iny zany de mandalo ny tambarin'ny olona de ny olona de malagasy efa mifafankiony efa mihinana ny tady kirarony aseoko mihitsy aloha ny sary tany atompoko io arin'ireo le fiarakodia mitrongy ny tanin'ny olona reo ny tambarin'ny olona efa misy vokatra efa naketsa ary tokony afaka telo efa bolana 5 volana de efa mijinja ny zavatra nafafiny le vahoaka le tatsa averenikalo tamin'le sary ray teo faly de io 2 fois 2 io zany hoe 4 voix mbola andeha lavitra be io mbola ho tratra ty amin'le tambary maina ty rina de mianana mampalahelo fotsiny le tatsa malagasy anay tsy misy ninina aza everinareo fa tatsa zay de tsy mba mahavita sy mahatakatra zavatra an'izay tianareo atao fa maninona tompoko tsy any etapy tanetiny ny ataonareo fa ty atambany ary raha anao an'io anareo tompoko maninona tsy nataonareo tamin'ny hoe vita ny fambolem-bary vita ny zavatra ataona eo amin'le izy zay nareo vao manao an'io eto anay zao namboly masom-boly mividy zezika na piasa omby na piasa tatsa inona moa zany piasa tany ao volan'le olona miletika fotsiny eo tonga solo tena n'lay ministère des travaux publics eo amin'ny asa vavety inona nataon'izy ireo ninay moa zany sy zavatra eo ambonin'ny tany ihany ny voly eo ambonin'ny tany no ataonay fa ny resaka manodidina ny tany fanonerana amin'ny resaka vidina tany iny de anjaran'ny topos ny domaine ao anatin'ny ministère ny aménagement territoire mandamina amin'izay fa za eto de inona ny nambolenareo namboly mangazinareo namboly varinareo de zany dinianay le fanonerana raha mbola tsy hitan'ny olona akory ao anatin'ny fotoana tena tokony
hiasana izy tsy afaka miasa ao anatin'ny fotoana heverina fa tokony hanana vola izy tsy manam-bola izy satria mba mieritreritra izy hoe ireto zany vokaritsika dans 1 mois tsika efa tokony mba miotika loatran'izao dans 2 mois 3 mois zao ny fidiram-bola amintsika de reo le malagasy kely mifafankiona talata ny talata ny volon'ondry eny amboly io e kopakopatanana ho anareo tena tsapa mihitsy le tena fahoriana tena ranomaso tena alahelo de tranquille am'izao ve ny sain'le filoham-pirenena le ministre ny travaux publics ny ao ministère en finance samoaka vola amin'ny samby kreta lay orinasa égyptienne hanao an'ity lalany ity tsisy étude tsisy nininina ny impact environnemental ao zao de misy tambaritototry ny rano ao de tsisy famoahany rano de ery amin'ny sisiny ery tokony hamokatra le olo tsy afaka mamokatra satria dibo-drano koa zany no gafy ataonareo an'le voaka malagasy akoatriny hoe tapiahanareo ny vary tokony hiditra any ambavana ny vola kely tokony hiditra anaty posiny reo olo reo tsy mahiasa akoatra ny mahatatsa azy mamboly sy miopy tsy menareo solution izy fa nareo no te hamoaka an'le volam-panjakana fantatra ny fisiny zany e de mamoriporina projet de nareo te ampiseho hoe ametraka tantara mba hanao antony lalambe migodana fopifoplanareo tony de mivoaka malagasy mpotehanareo zany le fiainana zany le ara-tsindohanareo ara-tsi-panahanareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zavatra mbola tsy ampy ny étude mbola tokony misy procédure maro be ho tanterahana voatonga any amina fanotofana ohatrany reny zay ny tadiavin'le tatsara eo maninona raha mba honerana tompoko zahay amoraina ny fikarakarany antaratasinay ny acte de notorité anay sinsisy misy andreo nge nanao acte de vente mbola tsy miverina mbola tsy nanao enregistrement tany fisika mbola tsy misoratra am'le izy de ho fetsena fotsiny zao ve le vahoaka misy mbola resaka cadastral ao ny karatany ao ny titre borné mbola samihafa mbola tsy fakahitana ny procédure karakarana an'le taratasy de efa totofanareo le izy tsy solution zany faravaratsiny ty ny solution omenareo an'le vahoaka de manototry nareo fa lasa ny sarety melohan'le omby ataonareo satria te hamoaka voly ianareo io nge rehefa tonga ny fotoana ialanareo amin'ny fitondrana hipoka daholo ny grand dossier rehetrarehetra zay le teneniko eto hifafankihoany daholy reo olona manaonao foanareo ary efa nitenitsika rina mazava be tsy araky ny lalam-panorenana io resaka gouverneur io donc ny acte rehetrarehetra nataony gouverneur io depuis 2019 de tsy ara-dalàna anisany resaka vola sy famoaham-bola rehetrarehetra sy ny kirakira-bola zay namoaka vola rehetrarehetra tao satria tsisy conseil régional mazava be zavatra mifanitsaka ny lalam-panorenanako simple communiqué en conseil des ministres de nisy fopifopla décret nampiasaina de nakatoavin'le ACC tamin'ny fotoanandro resaka appellation ny zany ody virgule sy ny point anatin'ny constitution io edikevitra grand time sy ny petit time edikevitra grand asa sy ny asa kely misy dikan'izany fa za mavainina le resake zy fafankioan'ireo ary sahiran'ireo olo reo fa raha mafy be nareo no miavo ny gouverneur ny savasy ana aloatra mangoro ary satria vacant poste nome hoe fa fantatrareo hoe tsy afaka manao an'izay ianareo satria mifanitsaka any lalam-panorenana le izy tonga saina nge nareo io hoe de zao aloha namoaka koa nareo naneny gouverneur nareo ao anatina décret mitambatra daholo reo fa rehefa hiabrosé nareo de raha inome nareo tsy maintsy mamotipotika maka décret tsy raidraindray ahoana moa nitondra zany rina safy be matsinana décret ny raisinareo ao daholo ny anaran'izy rehetra aveo nareo hiabrosé ho sahirana nareo satria numéro mitondra n'iny décret iny de aveo nareo inome hafandray ho sahirana nareo amina resaka lalàna anie zany
kevatra amin'ny voaloha mihitsy de efa voly efa kadika hafahafa le izy katratro reto atraminy détournement volam-panjakana marobe tsy izay voakanareo ao ny tsy ambaratelo ny banque centrale sy ministère en finance am'izao fotoana zao eo tsika de miteny tsotra mbola manaova mafilo ihany mbola hipetra ho any le seza fentsilo seza féminine sady tsy afaka miala eo tsononareo eo am'le seza tsy afaka mamindra tsony rehefa kelikely eo de mifafinareo ko tena ampy zay une bonne fois pour toutes kosa azavaitsika lizy fa tena mahasorena ny zavatra ataony reto mpitondra fanjakany reto de aloha zany de hita samy amoaka indray zany rehetrarehetra hoe aiza nahazo karama de aiza ny tsy nahazo karama mastreze moi ave le malagasy fomba mampanao teto zany fakasitrahana mpiasa zany rina zay tsy hita zay maharatsy tsy hita zay maharatsy azy normal zany ko fa zao lasa ny ezaka izy ny asa tao anatin'ilay hoe asa-panjakana tany amin'ny asa rehetra tany satria nanao service ny agadalana izy ary tsy vitan'izay nanatsara ny tontolo ara-toekarena izy raha ohatra ka miamby reto olo reto fa ara-dalàna ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara de ambesantsika izany fa ny zava-misy any am-bolo aloha iny resahantsika iny ohatran'izany ny fitaraina n'le malagasy hoaizy ireo malagasy ireo de mampame am'le izy autoroute mikisakisaka ty etsy le piquet de maketsindray le piquet de makatsindray le piquet de tokony andeha amin'iny tany ety iny de midina ety ambany amin'ny tambarinay lasa aloha de misy olona tamin'ny voalohany rina mampime be mitazatazana mijerijery fotsiny tsy tafiditra ao anatin'izany zay fa nareo reo tampoka teo tratra tao anatin'izay de iny ndray fa miazakazaka miaraka amin'ny vahoaka solidarité ty tamin'ny voalohany saitra noho ny efa tafiditra ao anaty lalana satria le izy ao autoroute mikisakisaka zany nge tena mampime ary zany nge verifiable azo jerevana eny toerany zany mandeha anao de mahita teto nge le piquet de mikisaka teto mampime mahasositra le izy taiza mbola nisy ohatran'izany hoe anao tsy mahita tracé zay nge le procédure riny hoe ty le tracé de suivant zay nanaovana ny procédure rehetrarehetra de zay nanaovana ny étude miasa daholo ny tontolo iaina ny aménagement du territoire ny travaux publics hatrany am'izay mety ho population sisisa tsy misy ny ankety mandeha ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria le izy grand projet fa tsy projet vinaninany kely iry anao lalana kely ary anao 100 mètres amina pavé somary aka kely lalan'olona privé samihafa tsy maintsy mifampiresaka mpitondra fanjakana iny fotony manontany président mifokotany satria ny président mifokotany moa zany efa le mandehandeha fa hainy tsara monsieur le président izy zany tompon'ity tany ty ahoana zany ny fanarahantsika foatran'izao ny zavatra tena atao na de sombony centimètre rara ny tanin'olona lasa anatin'izay tany ampiasaina zay na de eo ary le hoe pour cause d'utilité publique de tokony misy fifampiresahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa grave le izy rehefa mahita ny zava-misy any fotony zany am'izao fotoana zao zay amin'ny akabeany vaovao zay resahantsika aloha zany fa efa hiditra etondray ny député Mamy Rabendriny efa mpidinidinika antsika iresaka amintsika ny raharaham-pirenena vetivety fotsiny faly raha ho hita amin'ny faly ao le titre ny gazety Tia Tanindrazan'Androany de mba alefantsika azafady le Tia Tanindrazan'Androany raha hitantsika eo faly le Tia Tanindrazan'Androany de ho alefa kelytsika eo le izy
zay amin'ny akapobeny zany fa mbola ho avy eo moa ny tenako iresadresaka satria misy zavatra tsy maintsy ho resahana ihany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena de resahantsika rehefa aveo fa andray ny député Mamira Bendrintsika satria misy zavatra zay tsara ihany ny tondrana ny adevitra de mamaraparana moa zany tsika manao bilan kely tsotsotrotsika de rehefa manao bilan kely tsotsotrotsika de dikan'izay zany mba misy adevitra ihany hitondrantsika ny resaka efa ao ay ity io le grand titre io alefa kely io Sorance Analakely izy voasitsika sy voaorakoraka ny filoha gazety fotsiny tateritsika eto aloha zany io gazety ny tateritsika eto androany io faly io alarobia 1 Desambra 2024 zay so de sy teny fa mandainga ny MBS ko zay hitan'ny olona ko zay taterin'ny olona ny resahantsika etoko efa miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy io ara navoaka ny gazetiko de mba mitatotritsika zaniko io vaovao mandeha ihany sotra betsaka faly eny ary anomana fandraisana ny député Mamira Bendrintsika satria misy adevitra politika nanahirana nalaza tamin'ity heritaona ty fatatsika tsara fa niodikodina nandeha ny teto Madagasikara ny atokotiko Madagasikara taorina ny fankalazana ny 20 taona ny antoko fa nisy anko ny RMDM izay nandeha niodina ny tety andreo faritra maro samihafa nahafa ny resaka zany tamin'ny vahoaka manerina nosy zany ny amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny raharam-pirenena de izany rehetrarehetra izany no hifampiresahantsika amin'ny solombam-bahoaka ny amin'ny hoe nanahoana satria manana andraikitra lehibe ao anatin'izany antoko zany izy nanahoana ny fomba fijery ny ao anatin'izay hoe fitetezana ny toerana maro samihafa nakalazany satria betsaka atao anatin'ireny no tsy nahafahana zany ny tafana mivatana tamin'ny vahoaka malagasy zany indrindrandrindra mpiatroka ao anatin'ny antokotiko Madagasikara nefa rany aza moa de voaterina metraka taratasy mihitsiny tany ministera ny aty tany ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara zay solombam-bahoaka Mamira Bendrina nandefa izany te anivo ministera ny aty tany napahafantatra ihany ko ny praministra lehibe ny gouvernement hoe inony ty zavatra mitranga hanakanana ny antokotiko Madagasikara ty ary raha nisy antoko tena niaran'ny antso-jay ny taona 2024 de ny antokotiko Madagasikara de nalaza le voambolana hoe terrorisme d'État de zay no etika ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny député Mamira Bendrina am'izao maraina izao zany satria de niaran'ny antso-jay isika ny antoko ary tsy vitan'izay fa nalaza mihitsy le voambolana terrorisme d'État satria ny fanjakana mihitsy no miditra manao fampiororona ary rehefa manao fampiororona dia tsy hoe fampiororona fampiororona tsotra fa ny antoko amin'ny akabeny manomboka any amin'ny birao politika manomboka any amin'ireo mpitratrika ny fotony no tratran'izay fampiororona zay satria tsy afaka zay mitafa sy miona amin'ireo tompona andraikitra ao anatin'izany zany no zava-misy sy ny ainana tao anatin'ny 2024 matroka ve sa manahoana ny fiainana antoko dia ny solombam-bahoaka Mamira Bendrina itafatafa sy idinika antsika mikasika izay rehefa aveo ao anatin'izay hoe fandalinana ny lalan'ny antoko 2024 zay na tiana na sy tiana na izany aza nefa dia faraparan'izao zany io le volombavanantitra ariva voamena fisy ny tany fianaratsoa zany aloha mba nisokasokatra kely nafinaritra tao amin'ny fiaona tao betera vola niaraka aminay fankalazana ny fetin'ny filomarikaravalomana sy ny tety tsioromandidy zany amin'ny akabeany zany farapara voanisan'izay fa raha ny zavatra ny ainana rehetrarehetra tany amin'ny volana novambra nakany de tena masoka ho an'ny antokotiko Madagasikara le satria betsaka zay fisakatsakana an'izay miaraba Andriamatoa solombam-bahoaka miaraba faniry razafy manatany miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba ny faly sy ny ekipa rehetra ao ambadika ao amin'ny efitrano teknika ao amin'ny radio Mata koa eny ambony eny miaraba nareo rehetra indrindrandrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonja rehetra tafahoana andray amin'ity andro alarobia marainy ity misy mantamo ato zany hoy ay député Mamy tonga
alarbe de mbola manana didy amanandraikitra ho an'ny rapitso ny solombamoaka mambrabendrina zany de nanao fandaminana de miaraka amitsika izy androany alarbe tena maraka le mpanaraka atsika député mambrabendrina satria efa fantatra hoe larbe de any fa ho avy eo député fetra rehefa aveo ho amin'ny fandaminana zay tonga de natsidiko le resaka hoe matroka ave satry matroka ho an'ny antokotiko Madagasikara ny 2024 satria tena niaran'le tena antsotsay ary terrorisme d'État ny filoham-pirenena moa zany tany Washington tany député mambrabendrina de niteny malalaka amin'ny faneho-kevitra ao Madagasikara valitenao am'izay samy manana malalaka aminy io ko tsy zay ihany nge faneho-kevitra avoakan'ny filoham-pirenena sy ny pombany fitondrana kanefa tsy itovik-hevitra amin'ny rehetra nanahoana ny taona 2024 ho an'ny antoko tiako Madagasikara niezaka nanatanteraka ny fandaharana sy ny vinavina rehetra no kasaina ho an'ity taona 2024 ity ny antoko tiako Madagasikara eo amin'ny andraikitra apetraky ny fiarahamonina aminy apetraky ny fiainam-pirenena aminy fa indrindraindrindra apetraky ny lalàna aminy amin'ny mampanohitra azy niezaka hoy kanefa ny rahantsika nalala ary nyresahana teo fa niatrika zavatra be dia be ny antoko tiako Madagasikara satria betsaka ireo sakatsakana teo amin'ny fanatanterahana zany andraikitra izany za tsy midika hoe ratsy vokatra ny asa io zany raha manao bilan tsika fa nahafahana kosa nahita ny zava-misy marina eto amin'ny fiainam-pirenena fiainana ara-politika eto Madagasikara zava-misy marina hoy satria faniry teo milaza hoe milaza ny filoham-pirenena malalaka ny faneho-kevitra inona moa mahatonga azy miteny hoe malalaka ny faneho-kevitra any États-Unis no hitabatabany zany asa mihevitra nga izy fa any amin'ny analany kilometra any de tsy anenjika ny eritreritra fa matoa ny filoham-pirenena any no mitabataba sy mivoy an'izany dia satria maheno sy mahatsapa fa ny fanohitra amin'izany ny zava-misy tsy ilaina tenenina nge zany raha ohatra ka tena marina kanefa matoa zany no atao vaindohany andraraha amin'ny resaka zany no ataoko hoe loha hevitra amina resaka voizina any ampandehanana ny ivelany any de satria misy afo tiana ho vonona ao misy feo mandeha tiana ahoana re zany tiana toerina ao zany hoe mifanohitra am'izay zany no zava-misy aty toerana sy ny feo mandeha fa tsy malalaka ny faneho-kevitra faniry eto Madagasikara ny atao hoe faneho-kevitra malalaka dia mazava ho azy fa amin'ny endrika maromaro fa na ny eo amin'ny mpanao politika na eo amin'ny asa fanaovan-gazety na eo amin'ny faneho-kevitry ny olon-tsotra satria ireo farafahakeliny zany no endrika isehon'ny faneho-kevitra de samy ahitantsika fa tena tsy nalalaka mihitsy am'izao fotoana zao moa fantatsika efa misy ilay fomba fiteny tatao te mpisitona lakilosy faneho-kevitra daholo ange zany ary mpaneho-hevitra daholo reny noho ny teknôlôjia vaovao de misy ny tambajotra iseraseran'ny olona rehetra eran'izao tontolo zao zay ahafahana maneho-hevitra na de tsy tena amin'ny fomba matianina aza fa ahafahana maneho-hevitra fa vao tamin'ity herinandro ty nge zao faniry anisan'ny vaovao malaza anankiray ny hoe mpaneho-hevitra amin'ny alalan'ny tambajotra sady mpandrarahany amin'ny faritra Atsimonosy any raha ny vesatra mianjady aminy de anisan'ny hoe faneho-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny mpitondra fanjakana tsy misy mpitoro tsy misy ininona fa tonga de samborona de entina mitsoka lavitra ny tanàna misy azy le olona zany ve ny lazain'le filoham-pirenena any ampanidinana any fa hoe malalaka faneho-kevitra eto Madagasikara ny olon-tsotra zany ary tsy voalohany izay olona nyresahantsika teo zay 2 volana lasa zay ngambany misy mpaneho-hevitra anankiray mpisitona lakilosy anankiray
zay mbola miboka ny amponj zany am'izao fotoana zao no ny hevitra asehony ny eo amin'ny asa fanaovan-gazety moa nareo mahalala lavitra noho za raha ny tantarany ainantsika teto fa tsy misy fahalalana zany fa nehoan-kevitra eto Madagasikara indrindra raha ny tatao anatin'ny 5 taona farany no resahantsika miverina amin'ny antoko politika tsika manao ahoana fa nehoan-kevitry ny antoko politika hetsika tao aza zany hoe asa andavanandro ny antoko politika dia fa ahazona famerana sy fifehezana mafy avy amin'ny fitondram-panjakana mbola tsy fanehoan-kevitra mbola ho avy ny tena hoe fanehoan-kevitry ny atokotiko Madagasikara fa asa andavanandro apetraka lalàna ho eo no mahantoko politika fa eo no mahantoko politika mpanohitra amin'ny mahantoko politika mpanohitra ny lalàna manao hoe manome aina ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena ny antoko politika anankiray dia vao manatanteraka an'izay vao isaky ny mandingana ny antokotiko Madagasikara tamin'ity taona ity no resahana fa ny talohan'ity taona ity moa efa niainana foana zany vao mandingana fotsiny ny antoko vao mivoaka ny feo tadiditsika reny tany Soavinandriana Itasy reny vao miala eto Antananarivo ny filoha nasionaly na reo ekipa mpiaraka mandeha aminy za tsy aroko tsara mihitsy nisy raha ranale tany Atsirabe ndray mandeha de tena ilana vanina ny andalana anontaniana hatraminy hoe aiza ao Atsirabe inona ny antony aleo Atsirabe mazava ho azy fa fantatry ry zareo izahay rehefa mandeha ary tsy miafina tsy miafina zay tsy miafina ka de misy afisy avoaka mihitsy melo vokatry ny fanehoan-kevitray vokatry ny andraikitra raisina eo amin'ny antoko de ametrahana mpitandro filaminana manara-maso ny fiainana andavanandro manara-maso ny eo atokonam-baravaranay zavatra ny ainana tamin'ity taona ity daholo zany faniry zany ve ny ilazana fa mahalalaka fanehoan-kevitra eto Madagasikara ny ainantsika santiora noho ihany tany Soavinandriana ny santiona ny tany Mahajanga sy ny tany amin'ny toerana hafa rehetra nale fa tena hoe tsy hoe tery fotsiny fanehoan-kevitra fa tena isehon'ilay endrika fitondrana jadona misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha nyresaka tsika teto tany aloha tany de hoe mirona makany amin'ny jadona eto Madagasikara rehefa ny mpitondra ny mirona makany amin'ny jadona efa manomboka tsy toteny izy zay ary efa manomboka tonga saina amin'izay tsy mahatoteny azy zay fa amin'izao tsika tsy mirona makany tsofa efa antanteraka mihitsy na inona resahana efa antanteraka mihitsy zay tiany tsirairay ao anivon'ny fitondrana atao atao ny tsirairay ho indraindray tsy hifanarahana akory le izy de zany no mahatonga an'io fisavoritahana eo anivon'ny maronisy io zany no mahatonga an'io efa miseho lano miseho masoandro ny tsy fitovikevitra eo amin'ny sampanohana ny fitondrana ary zany no mahatonga ny hoe na zay heverina ho manana ny fahefana faratapony azakay malemy eo anatrehan'ny mpiaradia amin'ny sasany malalaka ve fanehoan-kevitra eto Madagasikara mivalina de tsia raha ny aina ny antokotiko Madagasikara teto amin'ny firenena tamin'ity taona ity fa averiko fa tsy midika akory zany fa tsy afaka ny asa ny antoko Madagasikara ny mifanohitra amin'izany ara satria nafahanana aneo zany ny zava-misy eto Madagasikara sy ny zava-misy iainan'ny antoko ho fatapoko ho fatam-pirenena nafahanana ampiseho ny fomba fiasany ity fitondram-panjakana izay sady efa manapitra manda no ataoko hoe manapitra ny zay faraheriny eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ity ka ny amaliko azy ny amezako ny valiteniko faniry de tsotra fotsiny ny asa ary naneo no mantoko velona azy ny atokotiko Madagasikara mitoy ilay toromarika ny amin'ny fameloma maso
ary fantatsika fa nininona zavatra nitranga de zao aza mitohy midingina manaraka makany amin'ny congrès paritra izay efa nanomboka izy io ary anenjika anatanteraka ny amin'ny faritra 13 eto Madagasikara atao anatin'ny fotoana manaraka. Mazava tsara zay fa tonga de ivadika député Mambrabendrina mbola tranga tamin'ity heritaony ity ihany nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra teo no nisy ilay fanisana mpifidy amin'ny akapobeany zany na fanaovozana tanteraka ny lisitry mifidy ino moa hoe refonte totale zany araka ny voalazany lalàna de nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra satria rava tamin'ity moa zany ny seni teo aloha de nisy le seni vaovao devitra be mihitsy mifananganana sy reo fomba fiasan'ilay seni ankehitriny zay efa nabe adevitra ny seni teo aloha moa zany ny amin'ny hoe nisy doublant tany amin'ny roe tsiray tapitrisa akoatran'le hoe ny fomba fampidinana an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny seni betsaka ny adevitra satria dia fifangaroam-pahefana eo amin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernemanta misy amin'ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny olona eo anivon'ny seni sy saika manodidina de reo olona mitondra fanjakana amin'ny akapobeany zany. Nitondra fanakanana mikasika ny fikarakarana fifidianana ny seni ny tiako Madagasikara tamin'ity taona ity ary ianao de anisan'ireo ao anatin'ilay komity teknika zay hanatanteraka na miantso ny sin'zay hoe concertation nationale zay dia fandaminana ho an'ny fifidianana ho avy zay tena ifolosanareo moa zany eo anatin'izay komity teknika zay akoatran'izay efa nilaza mivondrona Europeana tokony hidirana an'izay ny OIF ihany ko ny fikambanana maro samihafa zay manara-maso ny fifidianana trany amin'ny FFKM ny hitondrana fandaminana ary mba hahazoana fifidianana madio mangarahara hoekeny rehetra ary tokony hitondra filaminana sy fitoniana zay. Député Mambrabendrina amavovonana ediny lohany ianao mahita ny zava-misy mivory matetika amin'ity komity teknika mixte ity anisa mandalina ary vao tamin'ny herinandro misy an'le hoe atelier na consolidation tontolo mpifidianana daholo zany mahafapo ve ary azaho aiza ny mbola asa miandry ho an'ity resaka senisy ny tontolo ara-pifidianana zay mbola tolona ataony antokotiko Madagasikara ary ianao voalohany mitarika izany. Raha resaka fifidianana resantsika efa apetraky ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto Madagasikara ny vanim-potoana mpifidianana. Afaka herinandro tsika de hiditra amin'ny taona 2024 zay resantsika foana fa taona ny fifidianana. Ny atao hoe vanim-potoana fifidianana na le atao hoe cycle électoral de samy manana ny amaritany azy hoe manomboka aiza sy aiza. Fa raha ny tena marina tsy miandry ny fifidianana vao tafiditra anatin'ny vanim-potoana fifidianana. Fa misy ny vanim-potoana alohan'ny fifidianana zay manomana ny fifidianana zay le ataontsika hoe pré-électoral. Misy ny vanim-potoana fifidianana na le électoral de misy ny vanim-potoana aorian'ny fifidianana post-électoral. Reo rehetrarehetra reo no mitambatra manome an'ilay cycle électoral anankiray. Aiza ho aitsika zao raha ny fomba fijery azy. Raha tena matianina amin'ny fitantanana amin'ny firenena mpitondra de tokony efa amintsika miresaka zao de efa tokony ho fantatra farafaratsy ny datin'ny fifidianana sy ny fifidianana atao amin'ny taona 2024 samy malalitsika fa ny fifidianana be ny tanàna sy ny filohan'ny repoblika no tokony atao amin'ny taona 2024 fa hatramin'izao tsika 10 andro alohan'ny taona 2024 folo volana alohan'ny eritreretana hoe tokony isin'le fifidianana tsy mahafantatra hoe roviana marina le izy. De eo zany mipetraka fantaniana hoe tena anao fifidianana ve tsika sa tsy anao fifidianana. Tena mieritreritra ny iroso makany amin'izany lalana demokratika fototry ny demokrasia zany ve mitondra firenena eto Madagasikara sa tsy satria betsaka ny onoono mandeha betsaka ny fandalinana sy ny fandiniana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana zay ohatra ny eritreretina hoe tsy mirona makany amin'ny fanomana fifidianana. Vao aingantsika ny naheno fa ny tompona andraikitra ao amin'ny seni ny laza fa tsy misy ny vola hoentina miatrika amin'ny fifidianana. Samy mahalalitsika efa samy maheno ny vaovao ifandraisana amin'ireo mpiara-miombona antoka isan-karazany ireo fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mbola tsy misy
ifiketrehana fitadiavana famatsim-bola raha ohatra ka tsy manam-bola fitondram-panjakana fa io moa zany a efa mitady fomba ratsy fomba maloto nyty fitondram-panjakana ity ny mitady fialana bala faran'izay tsotra tadidy faniry le voanompoka ke io refonty io e asa apetraky ny lalàna averintsika efa isaky ny 10 taona de tsy maintsy atao io refontina liste électorale io de ny fialatsiny fialana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana de ny hoe tsy afaka hanao an'io zahay fa tsy misy ny teti-bola anatanterana azy tabataba kosa tsika tamin'ireny hoe rehefa tsy mahay ny asa anareo de mialahy tsotra fotsiny fa tsy rehefa hiatrika taona anatanterahana asa anankiray a mialohan'ny anomboana n'iny taona iny de efa voapetraka ny teti-bola entina miatrika an'iny efa fantatra fa apetraka ny lalàna zao fa taona 2024 ianao tsy maintsy anao ny refonte ny liste électorale tonga le taona 2024 vao hiteniny le tompony andraikitra hoe tsy misy ny teti-bola anatanterahana azy aminay zany a zavatra inina atao zavatra fiatsika politika faran'izay maloto de naveryn'lay tompony andraikitra ny CNI indray tapabolana lasa zay hoe tsy afaka anao fifidianana moa fa tsisy raha tsy ampy ny vola raha tsisy ny vola tena hoy zahay hoe inona ny antony alehanao ora izany fa zay le teneniko hoe mitady anodina ny fiainam-pirenena makany amin'ny zavatra hafa de aleo tsika hivatana be mihitsy raha ohatra nareo mitady eritreritra hoe satria tsisy fifidianana de isy tetezamidana fa nalavampitoana fa mpitady eto Madagasikara eto tsika fa tsy mbola mitovy am'le fomba fiasana andritry ny mandat ihany zany faniry zay nitoy tamin'ity taona ity de ilay tsy fanajana ny fototry ny demokrasia tsy najaina ny lalàna amin'ny fempanohitra tsy najaina ny fahalalahana maneho hevitra araky ny resantsika teo de izao tsy ho ajaina koa fifandimbiasana ara-demokratika zay apetraky ny lalàna amin'ny alalan'ny fifidianana aiza hoe tsika ny fifidianana am'izao fotoana zao nareo mpitondra fanjakan'ireo reo zany no antaritsika de tsy mahazo valiny tsika mba tsy tenenako hoe fanainina atao le izy a mba sanatry ny vavaladiany lela ve tsy resahana fifidianana tsy afaka ny anaika an'izany tsika taona ny fifidianana manomboka amin'ny taona 2024 fa manana fifidianana efa nanomboka ho atsika de naveritsika foana fa nanomboka tany amin'ny fandraisan'ny CNI vaovao ny andraikiny tamin'ny taona lasa taona 2024 no efa ho atsika iny no fanombohan'ny cycle électoral vaovao a mandra-pavita ny andeha-pifidianana rehetrarehetra tsy azo adinoina ny tombanezaka zay natao ho an'ny fifidianana teo aloha nresaka n'lay atrikasa tamin'ny herinandro faniry teo fa zany angeny mbola anisan'ny resahana am'izao fotoana zao efa hiatrika ny andeha-pifidianana manaraka tsika mbola nitolo-kevitra recommandation avy amin'ny mpanara-maso rehetra na ny eto toerana na avy any velany tsy taterahanyity fitondram-panjakana ity zay eritreretina fa hitondra fifidianana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha mbola zany ny resaka nefa tsika fa tokony hiditra fanomanana ny fifidianana manaraka aiza hoe isitsika ny fifidianana hoe faniry miala tsiny raha hiteny hoe tsy matoky itsony ny famindra an'izao fitondram-panjakana zao amin'ity resaka fifidianana ity fa manentana ireo mpisehatra rehetra iara irona iara hitady ny vahaolana sahaza irosona makany amin'izany fifidianana sy fifandimbiasana ara-demokratika zany maraha-paranantsika azy député Mame Rabelrina vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity taona ity zay tena hoe goavam-be teo nivon'ny antenimieram-pirenena zay misy anareo solomam-baoaka de ny am'le hoe fitsipaham-pitokisana zay nisoniavina député 500 na solomam-baoaka 500 araky ireo tolo-kevitra maromaro zay misy apejy telo izany
iny moa zany a de nisy mifampitsarana izany efa fantatsika ny antony marobe ny fiantsonana ataon'ny filohan'ny repoblika mifanitsaka amin'ny lalam-pandroenana ny taratasy izay mbola tadiavina hatreto ny valeur constitutionnelle na ny valeur juridique ny taratasy nataon'ireo apahana mpikambana eo anivon'ny bureau permanent ireo fa misy apahana solomamboka ihany koa nandefa taratasy tany amin'ny ACDDED mino fa fantatrao tsara zay Andriamatoa Solomamboka ny ACDDED ma androm-panjakana azy de nanoratra ny amin'ny ACC nangataka ny hevina manazava ny lalam-pandroenana momba an'iny fakana andraikitra na fitsabana andraikitra nataon'ny filohan'ny repoblika iny sy ny inona moa zany mety ho valeur na mety ho lanjany araky ny lalam-pandroenana sy araky ny lalàna ilay taratasy nataon'ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny braomaritra tena andrasana na mety tena ho fanantenana amin'le ACC zay mpiaro any lalam-pandroenana député membre Bendrina zay vavoakoavambe tamin'ity taon'ity tsara ihany mba ahafantarana ny hevitrao amin'izao oentiny famaranana ny fandalovana amin'ity taon'ity zay député membre Bendrina. Ny fototra iengana avy amin'ny lalam-pandroenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara no mampisy ny adievitra taorianan'iny zavatra iny. Mampisy ny adievitra satria voalohany indrindra ny filohan'ny repoblika mihitsy no tsy mahalala ny atao hoe motion de censure. Zany hoe tsy mahalala ny lalàna velona, tsy mahalala ny lalam-panorenana izay nanaovan'ny fianianana fa ho ajaina. Tsy mahalala satria fatatsika tamin'ny tatitry ny filan-kevitry minisitra tamin'ny herinandro eny. Fatatsika tiany holazaina tam'le hoe fanakorontanana Tamin'ny tapabolana. tamin'ny tapabolana iny. Fatatsika ny tiany holazaina tam'le fanakorontanana. Satria iny motion de censure iny fitsipapitokisana iny lazainy fa fanakorontanana. Andriamatoa filoha averina eto fa fitaovana apetraky ny lalam-panorenana sy fitsipika anatin'ny fiainantenimira-pirenena zay efa nivadika lalàna hoentina mifesy manara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka zay eo ambany fitarianao sy ny prime ministre ny motion de censure. Ara-dalàna zany ny fampiarana an'iny. Ary matoa iny voaray teo amin'ny latabatry ny Braony filohan'ny antenimieram-pirenena dia azony raisina. Nanaraka lalàna iny, tsy fanakorontanana iny, mifanohitra amin'izay fandaminana fiainam-pirenena ho amin'ny tsaratsara kokoa iny, fitsinjovana amin'ny fiainan'ny vahoaka ho amin'ny tsaratsara kokoa iny. Fa tsy fanakorontanana. Ary averinay fa tena nanaraka ny lalam-panorenana sy lalàna eo le mampiady hevitra. Satria le fomba nanajanonana azy avy eo no tsy araky ny lalàna. Tsy misy mihitsy na andininy ray aza. Ataontsika hoe ny règlement intérieur na fitsipika anatin'ny fiainantenimieram-pirenena no akaiky indrindra. Tsy misy mihitsy na andininy ray raha milaza fa azo tsoahana indray na azo ato ny fitsipaham-pitokisana. Fa rehefa tafapetraka iny de ampahafantarana ny gouvernement vita ny dingana rehetra avy eo de miroso makany amin'ilay fampidirana azy eo anatin'ny lahadinika mandalo amin'ny diniky ny filoha conférence des présidents sy ny adievitra de makany amin'ny fifidianana. Any misy fifandraisan-dahatra ny amin'ny hoe mitombona sa tsy mitombona. Zay ny momba an'iny. Fa tsy fanakorontanana zany iny. De eo amin'izay zany tsika le hoe mangataka any amin'ny HCC, ny ACDDED no hoe araky ny lalam-panorenana ve sa tsy iny zavatra nitranga iny. Izahay ny nanao soni ny taratasy nalefa tamin'ny ACDDED. Matoa zay nanao soni de zay nahalala. Fa araky ny lalam-panorenana ary manaraka ny lalàna velona, manaraka fitsipika anatin'ny fiainantenimieram-pirenena nametrahanay solombavam-bahoaka an'iny fitsipaham-pitokisana iny. Fa avy eo ilay fomba nanajanonana azy no tsy mifanaraka ny lalàna misy. Zay no natonga anay nanao soni an'ilay taratasy nakany amin'ny ACDDED, any amin'ny HCC zany zao mibaolina. Satria fatatsika fa ny ACDDED de efa nandray an'iny
nandray an'iny requête zay nataon'ny solombavam-bahoaka nanao soniny motion de censure iny any zany zao mibaolina ary fatatsika fa ao anatin'ny requête natao akoatran'ilay tsy fanajana lalàna sy tsy fahaizana tsy fahalalàna ny atao hoe motion de censure ndresahako teo dia napetraka ao a ilay fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ilay filohan'ilay repoblika anakiroa ngeza be farafahakeliny fatatsika tsara fa ao anatin'ny fitsipika anatin'ny fe ny anteny miera-pirenena dia mamaritra ny fifandraisan'ny filohan'ny repoblika sy ny anteny miera-pirenena izay tsy azo atao ny fihaonana mivantana zay no amehezako azy andininy maromaro milaza an'izay ao fa amin'ny alalan'ny afatra sy fifandraisana antsoratra no ifandraisana na vondrona parlementaire io na ny solombavam-bahoaka amin'ny akapobeny io ao anatin'izay ihany koa no milaza fa ny filohan'ny repoblika raha hiteny mantsy izy hoe vondrona parlementaire miaraka aminy no novoriny dikan'izay raharahana antoko io zany raharahany vondrona parlementaire io zany ka raha hiteny izy hoe io no novoriny tany amin'ny foibe toeran'ny antoko de vao mainka manamafy ilay fomba fijery anankiray hoe manitsakitsaka lalam-panorenana koa satria ny filohana repoblika rehefa mandray ny andraikitra raha vanta vao mandray ny andraikitra mafilohan'ny repoblika azy aorian'ny fifidianana zay mahalany azy dia tsy mahazo tena voarara tsy mahazo mikitikitika raharahana antoko itsony satria efa lasa filohan'ny malagasy rehetra filohan'ny firenena ray manontolo fa tsy tompona andraikitra ao amin'ny antoko nahalany azy tsony ka raha hiteny izy hoe ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko nisy azy na maroanisana nohana azy ihany na tsony de vao maika manamafy ny fisian'ilay fanitsakitsahana lalam-panorenana satria sady tany amin'ny foibe toeran'ny antokony no nanaovana le fivoriana no izy filoham-pirenena aperinasa no nitarika an'le fivoriana nyantso an'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antokonyireo a ka nanome baiko samyna entsika tambajora sy ny vaovao isan-karazany nanome baiko entitra ny amin'ny tokony ho fietsika ireo solombavam-bahoaka an'ireo manoloana ny zava-misy eto Madagasikara mazava tsara zay de miandro moa zany tsika ma hoe mpiambina ny lalam-panorenana ny ACC mba tena hijery araka ny fomba fijery solomaso manaraka ny lalam-panorenana satria averintsika etona foana fa ny filohan'ny ACC dia anisany tao anatin'ilay komity nanoratra nanao fakakevitra momba n'io lalam-panorenana io na filakevitra moa zany consultatif constitutionnel de ho hitantsika eo ny toy an'izay fa tena marantsika député membre Bendrina betsaka ny adevitra politika moa tamin'ity taona ity zany io andaony taona 2024 ihany tsika hiditra amin'ny taona 2024 sahirana ny vahoaka be da be menomenomana etserona izany aza nefa tsy maintsy hiatrika amin'ny famaranana ny taontsika zao ianao no hita farany amin'ny heritaona indray tsika vao ifakahita satria hiala sasatra kely ny fandarina miara-manonja mino fa manana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ianao mpanaraka atsika eto hatrany ampitan-dranomasina mafapana ny rarana izany aza nefa de ny hafatra maray aman-dreny ny etsy amin'ny distrika any Ambohidratrimo ihany koa zay toerana na voafidy any député membre Bendrina ametrapetrahana an'izay hoe firare-tsosy ny rehetrarehetra izay hiatrika ny fetin'ny krismasy farany taontsika fomba fijeriko manokana hafara samy fetin'ny farany taona ty ndray mitoraka te isan'andro tsika faniry a rehefa ohatran'izao a de mametraka le atao hoe fitsarana amin'ny adevitra politika iny le trevy iny fa za manokana faniry mahita hoe raha ny zava-misy iainany firenena sy iainany vahoaka amin'izao fotoana izao de mitohy ny tolona ahoana mihitsy moa ny hiatrehan'ny vahoaka fety amina zava-misy sala amin'izao manjary tonga amin'ilay resantsika foana hoe manakotakona fotsiny manarotsarona fotsiny tena zava-misy
fa eto a de miantso mitoy ny ady hevitra ary tsy ararotina hanadonona ny tena zava-misy eto amin'ny firenena zay tsy mandeha amin'ny laoniny ny fety na izany na tsy zany aza ny fety koa misy a ankalaza ny krismasy ny kristianina ankalaza ny faran'ny taona ny vahoaka malagasy ray manontolo a miraritsika raha mba ao anatin'ny filaminana sy ny fifaliana tanteraka no ankalazana reo fety isan-karazan'ireo a ary iaona ampifaliana ihany koa amin'ny taona vaovao ho avy io ny adiniko kely tanga mba faniry tao anatin'ilay fanadidina faran'izao de zao hoe motion de censure de natao a anakianana na hitsipahana ny gouvernemanta sy lehibe ny gouvernemanta prime ministre io fa ilay fangatahana hoe manaraka le fangatahana ny hevitry ny HCC zany e tsy hitako moa zay fomba ilazana azy le fangatahana ny hevitry ny HCC ny amin'ny hoe manaraka sa tsy manaraka lalam-panondrenana ny fihetsiky ny filohan'ny repoblika efa ny filohan'ny repoblika inge ny resaka eto zany hoe mitombona miverina lay resaka ny teneniko tany am-boalohany hoe ilay fahefanam-panatanteraka ray manontolo mihitsy no efa tsy no efa anaovana fitoriana sy fitakiana ny hevitry ny HCC satria mahita sika fa na ny prime ministre zay efa nanaovana ny fitsipaham-pitokisana iny a na ny filohan'ny repoblika izay nanao tamin'ny aona moa zany aterisetra ny fanalana n'iny fitsipaham-pitokisana iny de samy manitsakitsaka ny lalam-panondrenana zany am'izao fotoana zao mirary soa antsika rehetra tompoko a ary manantena fa ionam-pifaliana tsy ho ela feno fankasitrahana ny soloam-boaka mamy Rabendrina atsika niara-dalana tamin'ity taona ity tsy niala mihitsy ny ekipa rehetrarehetra teto amin'ny miara-manonja MBS de anisan'izany soloam-boaka moa zay nresantsika mamy Rabendrina teo mbola hiatrika miala eto ange député mamy Rabendrina mbola hiatrika ny adidy aman'andraikitra any amin'ny distrika misy azy de hitantsika amin'izay ny lanjan'ny adidy izay raisiny solombavam-bahoaka akoatriny hoe mivory rapitso ihany koa mbola voatazona amin'ny adidy aman'andraikitra ifanotrona samy solombavam-bahoaka ihany koa ny député atsika tena manao ny ainy tsy ho zavatra reo député reo ary arak'le tenin'ny Tabera Kristian hoe solombavam-bahoaka ny tany ombonan'ny Madagasikara na hoe tima zay zany ny fanalavana azy de tena manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo ity nagaga sy nahatalanjona atsika ity amin'ny gazety mpiseho isan'andro androany ity aloha aloha mba resahantsika ity de avoaka mifaly eo le izy a alohan'ny idirany capitaine d'équipe ny soloam-bahoaka ny tiako Madagasikara Fetra Ralamzafimbololo Razafy tsy mialina izao no lohatenin'ny gazety mpiseho isan'andro androany tsika moa rehefa misy zavatra ohatran'izao de miresaka hatrany isika de io navoaka ny gazetiko androany io le izy androany io a tsy hoe tamin'ny oviana fa androany io alarobia raika amby 20 Desambra 2024 hoy ny député Nicolas Randrenasolo solombavam-bahoaka lany tany amin'ny distrika ny Betroka ya ao anatin'ny faritra Nosy de hoe mihinana tsy fihinan'ny olona 30 ny efa namony ainy any Betroka vetsika tsara ny fanazava-kevitra ny eton'ny soloam-bahoaka Nicolas Randrenasolo mihinana tsy fihinan'ny olona 30 ny efa namony ainy any Betroka izao nge Andriamatoa soloam-bavam-bahoaka honorable Nicolas Randrenasolo namana be moa honorable Nicolas Randrenasolo izao mihitsy nge no antony nahatonga ny soloam-bavam-bahoaka nanao an'le fitsipaham-pitokisana ho an'ny gouvernement satria voaresaka atao anatin'le tolo-kevitra ny aminy hoe mijaly ny vahoaka ary tsy voafiaraka ny tokony ho izy ny kere miakatra ny PPN de anisan'le niembotra tampoka ny député avy any atsimo ary anatin'le nanao valandresako amin'ny mpanao gazety ny député Nicolas Randrenasolo niaraka ny député Mila Vonjy moa sy ry député Jean Michel taorina niny adevitra larobia alina be iny
de miteny zany député Nicolas Randrenasolo ato hoe mihinantsy filina mivoaka 30 maty fa zay le asa mpanatateraka zay le asan'ny solombavam-boaka koa manaitra zay de tokony ho zava-dehibe tao anatin'izay le resaka fitsipaham-pitokisana satria tsy mahavita ny asany zany ny mpanatanteraka taoriana ny fitsipaham-pitokisana iny ko vao resaka tao anatin'le tolo-kevitra ny resaka insécurité na tsy fandripahalemana de nagaga tao anatin'le nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety le larbial be eny any ko ny député Tsiliva député ny Morondava de aveo izy nanao antsoa fa tena mafy be ny tsy fandripahalemana any Morondava de nanao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana de osika misy zavatra tsy lôzika mihitsy ataon'le solomam-baoaka izay ange le fahefana nambarany député Mamirabendrina teo lay nomeny lalam-panorenana any solomam-baoaka tsy fanakorotanana politika zany de nanino tsy tongatonga ho azy ity lohatenin'ny gazety ty tamin'ny alala ministra ny fiarovam-pirenena hoe hiaro ny fepetra ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana fa tsy manaiky ny fanakorontanana inona daholo zany fa maninona amin'ny resaka fanakorontanana ny filoham-pirenena maninona amin'ny resaka fanakorontanana le ministra ny fiarovam-pirenena mbola alefa so nge faly le izy ay rehefa aveo satria reto olo reto zany efa mahita fa misy le instabilité tonga saina le vahoaka mifo le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dia taitra reto olo reto efa iny ty zavatra ty ka tsy fanakorontanana ny zava-misy fa fifoazany tonga saina rehetra de miainga avao anivon'ny solomam-baoaka ny anteny meram-pirenena izy tonga anivon'ny vaoaka ety amin'ny lalambe zay hitanareo teny amin'ny faritra Analakely Soransy ny rehetrarehetra iny de omaly koa ny vahoaka ny Itosy ny hetsika eny ny vahoaka ny Itosy Leo Delestage manao ny fihetsehana avokoa ny rehetra am'izao fotoana izao izany etitsika ilazana fa fahatongavan-tsaina normaly no iaina firenena am'izao fotoana izao fa tsisy fiendrika fanakorontanana mihitsiny mahatsapa zany ny PTF am'izao tsika miresaka zao fantatry ny PTF zany na ny eto atoerana na ny ampitan-dranomasina hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha mafy be Andriamatoa Rajoelina nitondra vola fety teto Madagasikara fa fantatra fa mbola nanao négociation fa tsy nahavita izy ireo atrano Washington tonga atrano France nisy nanao négociation resaka vanille sy ny rehetrarehetra koa ngetany e fantatsika ny existence an'izany adevitra zany fa tsy nahavita ininy reo olo reo tsy hita ny vola anaovana karama mampiasa mpanjakana sahirana vida encaisse de l'État ny teny moa zany vida manahira misy any ao fa tsy mahavita araka ny tokony ho izy tsony apetrao ny fanontaniana manahoana ny caisse-ny knaps am'izao tsika amin'ny teny zao apetrao ny fanontaniana manahoana ny caisse-ny jirama am'izao tsika amin'ny teny zao hitrosa amina mpandrara iza manambola eto Madagasikara ny fanjakana satria azo atao kosa zany maninona ny zava-misy amin'ny banque centrale la fatapoko fatam-pirenena io no tafakatra ambony be dia efa nitondratsika fanadihadiana omaly sy tamin'ny vakomaly zany ary io mbola andeha fa tsy hijanona teo fa hitantsika eo molisy fa tsika miteny ihany hoe Andriamatoa Rajoelina aza miziriziry amin'ny hevitra fa fomba fatao le hoe mi-CD rehefa mafy le izy ary fantatra nefa teo ho tonga am'izany izy fa tratra n'le pression am'le olona manodidina azy fa teo ho tonga am'izany izy efa zava-dehibe aloha zay vitantsika eo ny fivoarana miarahaba député Vetra tatanta solomaso tena mitondra solomaso e zay ka dia ao anatin'izay nitondranana ny arahaba ho antsika rehetra misaotra namana faniry tamin'ny fanolorana ary misaotra antsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonjy mbola tafara adalana aminay am'izao faraparany taona izao fotoana zay hitondrantsika jeritodika anaovantsika jeritodika ary hitondrantsika fandravonana mahakasika an'izay zavatra rehetra nitranga na ara-politika na ara-toekarena io na ara-sosialy nandritra an'izay
taona 2020 sy 2020 efa madiva ifarana ity ao anatin'izay ihany koa alohan'ny dirana amin'ny atsipriany ao anatin'ny fandarana dia tsy hainy tsy hitondra ny teny fampaherezana teny fampiononana ho an'ny filohan'ny ACDDOED zay rahantsika mahafantana ho an'ny tsy mahalala dia namoy ny vady andefy mandriny tondra ny teny fampaherezana sy fampiononana ho anao zay Andriamatoa Filoha ary mirary ho anao sy ny ankohonana ary ny fianakaviana manontolo ny fiononana feno avy amin'ny fanahy masina sy avy amin'ilay Andriamanitra raha tsy toka dia atahoana fa zao ny anjara sy lahatra miaraka miompo aminao izahay zay eto amin'ny miara-manonja zay anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ary indrindrandrindra ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny Filoha Marc Ravalomanana. Député Fetra satria jeritodiko ny faran'ny taona moa nataontsika zany satria rehefa ho an'ny pahay fitantanana zany de hoe manao bilan fin d'année de tsika moa zany efa andro folo mahery vitsivitsy isany isaina de andao antsika ny taona 2020 na hoe hilaozantsika tsy hay moa zany izy any lasa lolona antsika nandao na hilaozantsika ny taona fa tontolo ara-toekarena no resantsika député Fetra de rehefa miresaka tontolo ara-toekarena ny jirama ny Airmady miresaka am'izay tsika ny resaka knapsa tam'ty daholo nalaza ny rehetrarehetra zany ny SMMC ny resaka APMF ny resaka inona moa le Sofitrans FCE mbola tsy mandray karama ny Croma ny Secrena ny Fifamanoro ny resaka ACM lasa nitsoka ny ivelany mitantana ny ACM mandrakitiny androany tsy hita ny eo anivon'ny jirama de mbola intérim ny eo ny Airmady tsy hita fototra hoe ahoana zany hoe fampiteny ny orinasa miankina amin'ny fanjakana tsy hitanono akoatrin'ny hoe reo manana asa amin'ny fanjakana tahaka n'ireo mpiasa nanao ny asa amin'ny ferana ny fond d'entretien routier dia tsy voalovola de mbola mitaka ny volany mandrakity ny androany sy ny sisa maro be mety ho voatonotony eny an-dalana eny de zao ndray ny tombolo izy hatramin'ny mpiasa ao anatin'ny votoerana zay miasa momba ny famonoana valala ny resaka parc botanika zoolozika tsy mba zaza saika ny varotana ary efa andalam-pivarotana fantsangana ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny aro izany maro be député Fetra ny adevitra nandeha efa ny voizintsika teto ihany koa ny vaovao ny amin'ny efa saiko mena ho an'ny tsy miankina ihany koa ny resaka faditseranana ladoany vaovao tamin'ity taona ty daholo zany député Fetra de tsy haitsika ny laza hoe négatif ave ny bilan tsy ho positif aloha zany satria ohatry ny hafahafa be ihany kitapom-bola mpanjakana ianao moa zany vao tamin'ny helo ny teny tamin'ny hoe tohatry ny ambony be ngeny ny abatseranana mihoatra ny entranaty dikan'izany le importation be loatra tsy mampiodina an'le famokarana anaty zany ary tsy mahatsara ny tontolo ara-toekarena sy ny fandrindrana ny vola miditra amin'ny fifamezivezen'ny vola toetoerana de teo anaotrany tsy mahazo aina miditra tsy amin'ny devise na ny vola vahiny 4700 ariary izy zao député Fetra zany hoe mety hanao bonane 5000 ariary zany miaraka amin'ny euro ny vahoaka malagasy de izay ny oloha hevitra fakafakaitsika voalohany aloha zany ny am'ty bilan farafaran'ny taona ty am'ireo orinasam-bahoaka rehetrarehetra zay banky ropotra député Fetra misaotra anao namana faniriny am'izay fampatsiahivana natao hoe miara mahalalitsika rehetra na tsy nampatsiahy tsony ary faniry ny am'izay ny olana setray ny vahoaka amin'ny andavanandrony izay jeritodika tokoa no ataotsika ary mety tsy na tsy hidirantsika amin'ny atsipriany aza ny resaka ara-toekarena ny resaka ara-tsosialy ny resaka ara-politika dia ezahantsika ho aravina sy ho resahana amin'ny ambangovangony ihany zany ao anatin'izao jeritodika faran'ny taona zao andrefesantsika amin'ny ankapobeny ny vokatra azo amin'ny ankapobeny tamin'ity fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina izay ambara fa mambahoaka hoe voafidim-bahoaka hoe tsaro mariana fa tsy aty amin'ny antsasadalana tsony tsika zao fa efa tia mpamaranana mandaa izy efa tsy amperintaona sisa dia tokony miamakomana amin'ny fialana ary tsy hainy tsy apatsiah ireo fampanantenana maro ihany koa tao anatin'izay nresahan'ny faniry zay maro dia maro ny fampanantenana ary ndraradraraka mihitsy ndraradraraka farany taona poeza ve ary na rentirenty
nameny tany sy ny faritra teto amin'osy le tableau fanehoana tsary de nivokisana sary ny vahoaka de mba hoe nambarana zareo hoe jereo kely ny tableau aoka fotsiny ny resaka fialam-boly tamin'izany tsy andoavam-bola amin'ireo artista sy ny talentany a nanafana izany mbola nylarona ihany koa zany nasiana sauce curry poivre toy ny hoe mpitondra tanora indrindra hitondra ny fahazavany ho tena lafatra manara-penitra moa am'izany voambolana nampiasaina ary niverimberina tato anatin'izay fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina zay de tena nadilo ny sofinao fa hoe ho lasa tony miamia ihany koa isika ty fireneny ity nisy ny faritra hoe hitovy amin'ny Paris renivohitry la Frantsa sy ny sisa sy ny sisa ary ny tena niverimberina matetika dia ilay teny tao amin'ny soratra masina manao hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra de ianao mametra-panontaniana hoe fitiavan'inona moa zany ny tena lehibe indrindra tamin'reto olona reto ka de toy ny tantara ary ao anatin'izay resaka tantara zay ihany na manafaniry dia anisan'ny ambety teny ny filoham-pirenena ankehitriny ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina ny hoe ndeha hanoratra tantara ndeha hanova tantara ndeha hanatratra ny tanjona zay tsy nataon'ny hafa satria amin'ny resaka fampandrosoana zany de hoe tara be zany zao firenena zao ka ny tsy nataon'ny rehetra mpitondra ny fandimby teo nandritry n'izay 80 taona zao dia ho ataony iny ao anatiny 5 taona de anaja an'izany demokrasia zany izy avela tena alalaka ny faneho-kevitra sy ny resaka fahalalahana maro lafy dia fitondrana tsara tatana koa ny tsy ho adino ao anatin'izany sy ny fitantanana ao anatin'ny mangarahara tsy voatanisa le izy fa de za nofitina amin'ilay tononkira tokoa manao hoe tsy misy ohatry ty de hitodika te Madagasikara ny mason'izao tontolo zao zany teny rehetra zany a anisan'ny teny naverimberiny ilay filoham-pirenena nentina nambabona sy nangalana ny fon'ny malagasy zao ary am'izao tsika amin'ny teny zao am'izao fotoana fanaovana bilan izy na manafaniry teo izao a ranaovantsika jery todika dia inona tokoa raha noho ny ainana teto inona ny vita inona ny tsy natao a de inona ny vokatra azo tsapahitanana sy azo ny raisina zay le teniko teo hoe tsy voatanisa zany tsy voatanisa le hoe fa horeraketo fotsiny isika raha hidirana amin'ny atsipriany fa na izany aza nefa de azo ambara mazava fa de tena mainty ary mainty tanteraka ny tabilao a ny amin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ary raha soratany zany dia mino izahay fa na ny teti-bola reny le boky be rehetra nanomboka tamin'ny taona 2024 nitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina hatramin'izao taona 2024 zao reny ara mbola kely lavitra noho izay a tsy ho ampy reny a raha oharina amin'ny tsy fetezan-javatra rehetra hatramin'ny tondran'Andriamatoa Andry Rajoelina dia manaraka izany ihany koa dia ny zavatra hita satria tsy hiditra amin'ny atsipri ianao fa mampatsiahatsika vahoaka mampatsiahatsika mpanaraka tsy mahafoy zao fandarana miara-manonjy zao ary tianay irinay ny mba andrenesa ny rehetra tsy ny mpanaraka ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada ihany fa ny vahoaka malagasy ray manontolo manao hoe porofoy aminay mifanohatra am'izao teniko zao manao hoe mihiba avokoa mihiba daholo ireo tondro fandrefesana arataray marika nanomboka ny taona 2014 mitohy hatramin'izao a fotoana hitenenantsika izao na ara-toekarena io na ara-tsosialy io na ara-politika ihany koa inona moa ny nandrasan'ny rehetra tamin'ity fitoram-panjakana ity taren'Andriamatoa